efa ndresaka n'izay firosona amin'ny fampiavana pirenena izay any isika nitondra ny fomba fijeriny momba io tranga io ara ny révérend André Naljon André manampy fantatry ny maro amin'ny anarana hoe satrobory toy izao manaraka izao ny faneho-keviny. Zava-voaka malagasy ny zavatra nambariko tamin'ny mpanao gazety dia filazana vatana hoe ny frantsay no tompon'izao fihetsiketsehina zay mahalasa dala ny malagasy izao satria samy manao zay tetika hanatsarana ny tandrify azy nefa kosa le vahoaka tena vahoaka miandrandra sy faly fa iny tokoa fa ho avy le fampihavana tena nay moa de matoky na dia tsy manao noely 20 Desambra zay kimbanista de 20 Mai de matoky sy mino fa ho ay ny papa Simon Kibangu lay nanorina fiangonana kibangista iran Jesosy Kristy lay fanamasy tonga teto tany hanafaka maintodra manerany tany tamin'ny lala ny fanjanahana zay napidikizo sy nampijaly ny vahoaka maintoditra taty Afrika eny teto Madagasikara azy zany indrindra no anananay finoana zany to nahatonga anay ny loha lalana ny taratasy nataonay mba hisaina n'izy mirala mianaka ary mbola tsoko zany am'izao teniko zao fa tsy misy tombotsoa ho anareo mianaka amin'ny rahalahy satria raha sanatrika maninona firenetsika tafiditra anatin'ny ady atrano zay fomba fanao frantsay dia taranakao ny taranako ny taranakatsika malagasy no hosahirana efa hita io ny ataon'ny karana zay efa mitady fa afaka fontaona dia ho azy ny renivohitra tandrify tsy ekeny reverany zany ary indrindra irahantsika mahita fa ny fivarotana zay natao tamin'ny andron'ny président Tsiranana Somakodisy ny Rosy sy ny namana manam-pirofo atsika malagasy de mahavita azy afaka mitatana ty firenety ary tsy azo angalarina koa fanomezan'Andriamanitra reo harena ambanin'ny tany zay tokony lovany reo taranakitsika nefa de babony reo vahiny zandrery zany no nahatonga anay ny laza fa natina na sina dia ho tanteraky fampihavana pirenena io satria Andriamanitra dia tiany Madagasikara ary zany tsy ajo edikevitra izany.